Bonjour. 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 Miandry kely fotsiny tsika betsabetsaka kely fantatry latsinainy tsy dia tena be olona loatra tsika fa miandry kely fotsiny a dia hiresaka momba an'ilay produit ilay lancena tamin'ny sabotsy teo a dia hiresaka anao retour kely aminareo a dia avy eo ihany koa hiresaka produit vaovao kely izay. Bonjour fandresena. Coucou Lucie. Coucou Andriana Valina. Coucou daholontsika rehetrarehetra. Feno kely fotoana kely fotsiny sisitsika dia alefatsika. Coucou Lina, merci beaucoup. Coucou Natacha. Coucou tsika rehetra. Hiresaka momba an'ilay produit Lunaiza tsika. Madame tsika coucou. Coucou. Hiresaka momba an'ilay produit Lunaiza tsika. Lunaiza le produit nresako taminareo nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy teo. Lunaiza ohatran'ity le izy, ohatran'izao fomba fanoratra anazy Lunaiza, Laura, Nathan, Maëlisa no natambatra za dia zanako lahy dia zanako vavy dia na zany le Lunaiza produit vita malagasy izy ity dia araka ny lazaiko anareo dia shampoing aloha no nivoaka tamin'ny sabotsy teo ireto le karazany anankiroa. Voalohany le shampoing déjaunisseur dia ny faharoa le shampoing pour cheveux colorés. Coucou Rina. Ie ohatra misafiritaka kely le volo dia modina tao an'izao tena tazomina piasa tao aoriana. Atombokantsika amin'ilay averina kely aloha zavatra resantsika tamin'ny sabotsy 250 ml izy ity. Efa misoratra eo aminazy samy vita amin'ny ravim-boavy ireto anankiroa ireto. Ny voalohany aloha dia hiresaka momba an'ilay déjaunisseur tsika. Déjaunisseur izy ity dia vita avy amin'ny ravim-boavy dia vahona dia tongolo gasy. Ny antony hoe ravim-boavy satria ny ravim-boavy mampaniry volo mitsabo ny volo. Mahatonga an'ilay hoe nasiana tongolo gasy manatsahatra volo mihintsana. Dia ny vahona moa efa fantatritsika rehetra fa hydratant izany hoe manamandina mahampy tsara ny menaka mampatanjaka ny volo ihany koa. Ity déjaunisseur ity dia voalohany indrindra natokana ho antsika mandoko volo tena blonde, mandoko volo bleu, rose, vert sy ny sisa dia manina moty izy teo dia mety amin'ny tsika rehetra ihany koa na tsy mandoko volo ary ohatra fa ohatra somary mitsana ny volo na te hanalava volo te hanamandina volo mety be daholo izy ity. Ny tena asany aloha ma-déjaunisseur azy dia mahatonga n'ilay volontsika ohatra hoe blonde platine na rose na ohatran'izany tsy ho lasa mavomavo. Rehefa décolorena mantsy ny volontsika rehetrarehetra dia mavomavo aloha. Rehefa vita ilay mavomavo izay vao mivadika an'ilay beige na fotsy iny izy. Rehefa tsy mampiasa déjaunisseur ianao dia miverina amin'ilay mavomavo iny izy. Izay mahatonga an'ilay hoe za nandoko volo mangamanga dia toa lasa mivadika maitsomaitso satria ny mavo sy ny maitso rehefa ny mavo sy ny manga rehefa mitambatra dia manome maitso dia izay ilay olana kely. Izany hoe izay ny asan'izy ity. Ny mavokely kosa izy ity dia pour cheveux colorés. Natao hoe pour cheveux colorés izy ity ho an'ny olona mampiasa black rose ohatra satria fotsy ny volony dia manamainty volo izy, mety manao lokom-bolo marron, mety manao ihany koa lokom-bolo violine, reflet, sy ohatran'izany dia mety ihany koa izy ity. Mety amin'ny tsy mandoko volo ihany koa izy ity avy amin'ny ravim-boavy ihany koa izy ity. Eto Madagasikara avokoa no anaovana ny izy ity na ny rehetrarehetra ny etikety ny Mia Design no nanao anazy ny ao anatiny dia miara-miasa amina laboratoire isika eto Madagasikara daholo izany rehetrarehetra izany tompoky ny atao. Ity ny tiako mariana kely rupture de stock ity tamin'ny sabotsy fa izany hoe efa nahazo stock vaovao isika dia ohatran'ity mitovy ihany izany reto. Samy Lunaiza ihany fa niova fotsiny tavoahangy samy 250 ml avokoa. Izany hoe sao dia ity ny tonga any aminao dia hoy izy ianao hoe sao dia tsy Lunaiza iny. Lunaiza soma tsara mihitsy na ity na ity. Ity le ho an'ny pour cheveux colorés.
zay ny momba an'izy reto. Raha manana fanontaniantsika momba an'izy reto dia alefantsika raha valitsika. Raha ohatra kosa tsy manana dia tsy manina ihany koa. Nisy nantanitsika tato anatin'ny pejy hoe inona satria ny teny hoe zay no akora fototra fanaizana izany mba tsy hampasiso, mba hampahatra ny produit atsika dia tsy maintsy misy conservena anazy. Dia ho antsika hoe tia karokaroka dia nanontany ana hoe inona ny anaran'ilay zavatra miconserve anazy dia sorbate de potassium ny anaran'ilay izy arak'ilay chimiste sy ingénieur. Ohatran'izay ihany ny ampiasaina rehefa amin'ny sakafo, fitahirizana ny sakafo ihany koa, izany hoe mety tsara ara-pahasalamana izy io dia zay reto ny endriny tia le mavokely pour cheveux colorés, tia pour cheveux colorés ihany koa fa somary hoe volonao efa somary simbasimba zany tapatapaka ny loko ihany koa sady dia jaunisseur. Mety be amin'ny volotsotra, mety be amin'ny volotsotra, mety be amin'ny volotsotra sy mety be amin'ny volo, ataontsika hoe ingita. Raha zay ny tonga dia atao mahitsy fa tsika atao anatin'ny pejy mahitsy be. Ny olioly natao zao ny hoe olona volona piasa anazy dia mbola tsy samy tompoteny fantatra tsara amin'ilay resaka vololioly fa ny tsotra sy ny ngita aloha dia efa betsaka nampiasa azy, afa-po tanteraka. Mitovy ihany izy ity sao dia manontany inona leo amin'ny sisiny eo. Zay momba anazy iny. Raha ohatra tsika hicommande amin'ilay izy dia misy ny MP atao anatin'ny pejy. Rehefa mandefa MP atao anatin'ny pejy dia mba hiangaviko mba tonga dia hoe tonga dia miteny ianao hoe bonjour Laura ohatra, na hoe bonjour aka shampoing rose na violet dia aterina aty ananina na récupérena dia asiana numéro téléphone dia asiana lieu de livraison nanaovantsika anazy. Raha ohatra kosa hoe mirécupéré ianao dia aty akaty fotsy ambanimbany klinika misy jirama dia miantsony 03423 325 81. Rehefa alohan'ny ho tonga mba ohatra mba miteny kely ianao ohatra hoe 10 minitra alohan'ny hatongavana ohatra dia miteny ianao dia efa mba manomana ny ankizy ato an-trano ihany koa. Ny vidiny 15 000 ariary. Prix de lancement le 12 000 ariary iny fa 15 000 ariary. Asiantsika karazana andro anankiray ihany anaovantsika fonte flash hoe mety hidina 12 000 ariary ihany fa miteny ihany rehefa tonga izay andro izay. Jerevantsika ihany aloha ny fanontaniana raha ohatra misy raha ohatra riksa zao miteny mila pour cheveux colorés dia tonga dia mandefa message atao anatin'ny pejy, tonga dia miteny hoe akan'ilay shampoing dia aiza no aterina ilay izy dia mena numéro de téléphone dia mamaly eo hoe miantso ny livreur rovina ny livraison sy ohatr'izany. Raha hoe tsy andronao ilay livreur ohatra dia afaka récupérena somatsara aty akaty fotsy ambanimbany klinika misy jirama dia tonga eo ianao dia miantso kely fotsiny. Alefantsika ihany ary aiza ny ahitana na récupérena na afaka aterina ihany koa. Merci beaucoup atsika rehetra aloha fa tena betsaka tsika izany na dia latsinainy ary. Manalava volo daholo izy anankiroa satria avy amin'ny ravongoavy. Fa raha ohatra hoe miongotra ny volonao ohatra, mety hoe mampinono ianao ohatra na zavatra ohatran'izany dia conseiller hoe le violet ny tena mety aminao. Raha maimaina ihany koa ny volonao dia le violet ihany koa ny mety aminao. Izy ity tonga dia tsoroko kosa aloha hoe tsy mitazona ny lokom-bolonao eo ambony volonao fa ny lokom-bolo mantsy misy hoe temporaire, semi temporaire, permanent dia miankina amin'izay ny mahatonga ny lokom-bolonao mipetaka eo amin'ny volonao eo. Fa izany na tsy izany manatsara ny lokom-bolonao iny izy amin'ny maha des jaunisseurs anazy le violet ny resantsika. Tian'ny litiako. Ohatran'ny tsy ohatran'izany kosa angamba ny feony sa ohatr'izany ve tsy haiko loatra. Mety amin'ny volotsotra ve efa voavalintsika kay iny. Jerevantsika ihany ary ny fanontaniana dia raha mampiasa an'ilay pour cheveux colorés ve hono dia mety daholo izay masaka. Izay indrindra voresantsika izay rehefa avy eo mety daholo izay produit ampiasaintsika fa na izany misy surprise kely fandrasa aloha jerentsika hoe misy fanontaniana ve dia mandrosa antsika amin'ny resaka zavatra hafa. Ny vidiny 15 000 ariary na ilay des jaunisseurs na ilay pour cheveux colorés dia 250 ml averiko foana hoe 250 ml sao dia tsy tadiditsika dia sahirantsika rehefa tena tonga any ilay entana avy eo. Menaka inona ny tokony ampiasaina rehefa avy manasa loha. Horesantsika izay rehefa vita ny fanontaniantsika
mbola vao miproposé dia ao amin'ny MP mba afaka andefasanao MP kely fotsiny ve za hoe ity le izy loha azafady amin'izay hitako aty ambony aty fa indraindray sanatrian'izany misy message iray sy roa any ambany any tsy hitako tsy mila mampiasa masque intsony ve ohatran'ny shampoing mihitsy izy io tena shampoing mihitsy moa zany hoe afaka manao avant shampoing ihany ianao afaka manao masque ihany ianao afaka manao bain d'huile ihany ianao afaka manao rehetrarehetra mihitsy ianao fa shampoing fotsiny izy ity nirandrana indray aloha raha saviritaka be ny voloko dia mbola tsy navita vola androany fa sahirana kely Rovina no mivoaka le ho an'ny volo tsy miloko dia mety latsaky ny zavatra mety tiana ho an'ny volo tsy miloko ary mety zany na le iray mety ihany koa na amin'ny volo tsy miloko ary mbola tsy neritreritry namoaka gamme ho an'ny volo tsy miloko aloha raha ny shampoing satria ohatrany mahita hoe mandokondoko volo daholo tsika rehetrarehetra na izany na tsy izany fa mety na dia amin'ny volo tsy miloko ary le izy mbola mila apreka ohatran'ny shampoing mihitsy ny asan'izy io ny anjara merci fa voaray omaly ny shampoing merci beaucoup anao ihany koa nanjifa rehefa manao shampoing fotsiny ity koa mahasamihafa n'izy tsy hoe mahasamihafa ny shampoing tsy voatery hoe mandroatra be eo amin'ny volonao rehefa mandroatra be izy zay ny volonao eo amin'ny volonao dia somary maherisetra kokoa izy zany amin'ny volonao zany hoe somary agressifa kokoa fa izy ity tena hoe manadio kitika ny any anatiny rehetrarehetra ny sisisa mety androatra izy fa tsy mandroatra be ohatrany hoe vovon-tsavony fa mandroatra ihany shampoing ihany ve misy sa misy après mety ny volo tsy miloko ve mety amin'ilay volo tsy miloko rehefa vita afaka atao mifandimby ve amin'ny shampoing efa mahazatra ve oui afaka atao mifandimby ny volontsika ihany koa misy fotoana manao kely an'izay rehefa tena ela be ianao mampiasa produit anankiray ohatra hoe mampiasa shampoing anankiray ianao zao mandritry ny 2 taona ohatra dia misy fotoana iny alohan'ny volonao na tiany le volo ary dia misy fotoana tofoka be le volo dia mila hoe miova kely fotsiny ianao kely fotsiny mety hoe indray mandeha indroa rehefa tena tiany volonao le izy dia miova indray mandeha indroa fotsiny ianao dia miverina amin'le shampoing miverina amin'ny ity ohatra dia mety fa sinon raha ny tokony hoe tsy tokony manao an'izany aloha fa misy fotoana izy manao an'izany ihany koa raha izy roa ny miaraka tsy maninona mihitsy ampifandimbiasinao ihany koa izy tsy maninona ihany koa mety foana mety amin'ny volon'olona efa nahazo taona ve tena mety mihitsy indrindrindrindra hoa isika le hoe mahazo taona dia mandoko matetika an'le ty le maniry iny dia indraindray le volo lasa makikina lasa ohatran'izany dia mety tsara ty pour cheveux coloré ty mety tsara mihitsy raha ohatra kosa efa nahazo taona ianao fa tsy mandoko volo fa le fotsy volo be iny dia ny déjaunisseur indray dia manala an'le lasa mavomavo iny volonao fa miverina fotsifotsy mangatsakatsaka mihitsiny manao vente en ligne oui manao vente en ligne mihitsy coucou ny avy any La Réunion mijery hotoizantsika ary aloha ny resadresaka izay aloha momba n'le shampoing fa misy zavatra hivoaka amin'ny ataontsika hoe amin'ny sabotsy ho avy izao misy an'izy ity sérum izy ity sérum Lunaiza ohatrany fofony aloha tena tsara be mihitsy sérum Lunaiza mbola tsy nahazo etikety ohatr'izay foana ny antsika hoe apotrakerina dia mbola tsy misy etikety ary ohatran'izao le izy vita malagasy fa ny produit atsika ny miconserve anazy na le mampaharitra anazy sy ny sisa iny efa araka ny lazaiko teo eto Madagasikara daholo ny akora fototra na ny baza dia ity indray ary no hivoaka amin'ny sabotsy ho avy izao izy zany mahazo etikety tsara tarehy izy amin'izay fotoana izay izy ity asiantsika prix de lancement indray koa 25 000 ariary 100 millilitres izy ity ohatr'izao ny habeny tena ngeza be mihitsy 25 000 ariary no vidiny raha ohatra ka ao aorianan'ny sabotsy ianao no izay vao mikomandy izany hoe tsy mbola voatery mividy ianao zany aloha fa manao précommande fotsiny izay ianao ohatra miteny akan'ilay sérum Laura dia mahazo prix ohatrinona ary 20 000 ariary ataontsika 20 000 ariary fotsiny izy 20 000 ariary 100 millilitres inona avy ny asan'izy ity mampangirana ny volo izany hoe mihydrate tsara an'ilay volontsika mampangirana nefa tsy mahagras dia eo ihany koa miaro ny volontsika rehefa manao brochine iny na may ny volo na manao brochine na manao fer dia miaro an'izay ihany koa izy ity dia ankoatran'izay tsy misy parabène izy ity
Zay zany sérum vaovao mbola tsy nivoaka fa mbola vao eo amiketriketrehana efa vitany ao anatiny sy ny rehetrarehetra ny formulation efa afapo tsara tamin'ny fampiasana azy efa afapo tsara amin'ny fofony asiana etikety sisa ohatr'izao mihitsy ny habeany tonga any amintsika rehetrarehetra 100 millilitres izy ity raha prix de lancement izy 20 000 ariary fa raha ohatra hoe ao arinany amin'ny sabotsitsika vao mividy dia lasa 25 000 ariary na précommande fotsiny ary ianao ozy izy ianao hoe coucou Laura aka amin'ilay sérum ako fa amin'ny janvier vao mividy afaka misitraka an'ilay 20 000 ariary ianao zany raha ohatra hoe ao arinany sabotsy ianao vao mandefa ny commande dia lasa 25 000 ariary satria izay ny tena tokony ho vidiny amin'ny tena izy dia alefaso ny commande manao commande araka n'ilay lazaiko teo ihany ao anaty message privé tsika no miteny aka an'ilay sérum aka an'ilay shampoing déjaunisseur aka an'ilay shampoing pour cheveux colorés averintsika ary ny vidiny le shampoing déjaunisseur 15 000 ariary le shampoing pour cheveux colorés ohatran'ity na ohatran'ity mipoziny izy daholo reto dia 15 000 ariary ihany koa manao livraison antsika afaka récupérena ihany koa dia ny izy ity ilay sérum ho an'ny volontsika rehetra mety amin'ny volontsika rehetra izy ity mety izy ho anao izay mikarakara volo te hampangirana volo eo ihany koa te hamandina ihany koa ny volonao eo ihany koa le hoe mampiasa fer ianao ohatra dia asiana n'izy ity izay vao sitomina ny volona izay vao asiana fer ty 20 000 ariary izy mandra-pahatonga ny amin'ny sabotsy hariva rehefa mipaika ny alady maraina dia 25 000 ariary satria izay ny tena vidiny ankoatr'izay mbola eo ampikarakarana mbola eo ampikarakarana ny zavatra rehetrarehetra ihany koa ankoatr'izay ny masaka ihany koa mbola any anaty laboratoire mbola mijery tsara hoe inona avy ny zavatra tena atao ao anatiny raha ny tena izy mantsiny izao ny masaka raha ny efa eritreritra aloha dia asiana avocat izy ho asiana beurre de cacao izy ho asiana zavatra maro isan-karazany izy izany hoe raha ohatra ka ho antsika izay maimaina zany volo dia tena masaka mihitsy izy raha ohatra kosa ho antsika hoe somary gras ny volo dia avant shampoing izany hoe hosorana aloha ilay izy izany hoe lemana aloha ny volo dia hosorana aloha ilay izy izay vao sasana ny loha lamina tsara ny volontsika rehefa ohatran'izay dia mbola ho avoaka ihany le masaka rehefa tena mivoaka soma tsara fa mbola eo am-pandiniana hoe ohatra ity ve ny fofony ohatran'ity ve ny fofony mbola mampitsika zavatra kely ve mety ve zany sy ohatran'izany efa eo am-panandramana sy fa mamaraparana an'izany rehetrarehetra izany isika rehetra ilay shampoing ve misy parabène tsy misy parabène sady tsy misy silicone ilay shampoing dia ankoatran'izay tsy manana zay ihany zay ve fanontaniantsika fomba tsy ahenotsika loatra an'ilay fofona oignon raha anao an'ilay antipelliculaire tsika dia manjary sao dia sahirana hoe lasa rehefa taniny andro dia misy fofona oignon dia sahirakirana kely isika zay cheveux coloré 15 000 ariary ihany koa dia misy anti sérum ity 20 000 ariary ivoaka amin'ny sabotsy ho avy izao dia 100 millilitres izy ity mety amin'ny volontsika rehetra tena mety amin'ny volona gasy izay no natonga an'ilay hoe eto Madagasikara mihitsy ny atao fa tena natokana ho antsika volo malagasy mihitsy izy io tsika mantsy ohatrany misy masana ianao dia averintsika 12 000 ariary indray ilay izy rehefa tonga ny amin'ny 15h45 izany eo anatin'ny 10 minitra dia mahazo an'izay promotion izay itsika ao amin'ny avy any koa ny vaovao rehetrarehetra ankoatran'izany mbola iresaka zavatra hafa tsika tao anatin'ny pejy mbola iresaka ihany koa